Fahamerabana rehetrarehetra tavaverina somatsara eto amin'ny chaîne i Michou ihany ity. Ity vidéo ity dia nisy nangatana indroa mihitsy ilay satria mbola tsy nataoko ilay vidéo vao nanomboka ny taona satria nalatro tsara daholo mihitsy vidéo rehetra nangatahanareo. Mbola misy vidéo izay nangatahanareo mbola ho avy fa amana vidéo manaraka mazava ho azy. Ny vidéo androany dia ny maquillage ho an'ny andro mafana. Dia ho lazakonareo tsara mihitsy amin'ilay vidéo fa tsy dia misy tsy ambaratelo be loatra afa-tsy ny base zany no tsy ambaratelo sy ny zavatra angamba hoe zavatra famarananao na ampiasanao mandritra ny tontolo andro rehefa vita ny maquillagenao. Zay fa dia raha ohatra ka linareo dia andao vetrany ary. Ok, voalohany indrindra aloha tsisy hoe tsy ambaratelo be hoe maquillage ho an'ny andro mafana. Aty aminay mafana foana dia zany hoe ny maquillage rehetra anaovako tokony mety amin'ny andro mafana fa angamba ny torohevitra vitsivitsy fotsiny nomeko anareo voalohany indrindra aloha ny resaka primer. Mazava ho azy ny soin zany ny fanaovanao ny tarehinao, fanasanao ny tarehinao mila atao isan'andro mazava ho azy indrindra fa rehefa mafana ny andro. Dia izao mba ho maivana ny produit izay ampiasainao indrindra fa ny crème hydratante. Ino moa crème hydratante? Ny menaka mampamandimandina ny tarehinao zany ataovy maivana raha ohatra ka hoe efa zatra manao an'ilay masefatra foana ianao indrindra fa rehefa matory tsy maninona ny amin'ny alina fa rehefa ohatra anao maquillage dia izao hoe somary lotion lay crème hydratante fa tsy dia masefatra be crème loatra zany hoe tsy somary maivana angamba ny azonareo ny tiako lazaina. Ity primer fa mety atao crème hydratante ihany koa izy ity, Wet n Wild coverall no anarany primer. Dia manampy amin'ny masokoditra, manampy amin'ny rida dia manazava ny endrika ao sy manao zay ampitovy ny masokoditra ao zany, ny loko-koditra ao. Dia araka ny lazaiko teo ataoko ohatrany hoe crème hydratante ny ampiasaiko an'izy ity androany fa tsy base loatra. Dia zany hoe mbola ampiasa base zany rehefa avy eo. Fa zay izao hoe crème hydratante maivana zany no ataonao amin'ny tarehinao rehefa avy sasanao ny tarehinao. Ny ilaina an'ilay hoe maivana ilay izy mazava ho azy mafana ny andro, maika tsapanao mihitsy sady tonga dia mora rehanao be mihitsy io produit io raha ohatra ka tsy maivana satria rehefa mafana manorisoro be ilay andro dia ianao koa mbola manao maquillage masefatra be. Afaka mbola ataonao ihany ny maquillage manakona ny rehetrarehetra fa maivana zany ny produit mila ampiasaina. Dia rehefa mendrasana ho maina aloha ilay crème hydratante dia rehefa maina ilay izy dia hiditra amin'ny base amin'izay antsika. Efa nampiasaiko efa elaela ity dia efa tena hitako mahatsara anazy. Misy crème hydratante masevatra be zay le garnier le fandraisako anareo iny miaratsiny amin'ny voloko fa tena tsy zatra an'ilay izy mahita an'ilay izy ohatrao. Le garnier le resako taminareo iny dia oziko hoe azo atao ambanin'ny maquillage mihitsy fa tena tonga dia lasa be menaka be ianao. Nampiasaiko iny dia nataoko teo amboniny fa tena maty, mijanona maty mandritra ny tontolo andro ilay izy. Dia tena mahafinaritra be anahako ity. Dia ity zany no sosokevitra faharoa omeko anareo ity Smashbox Photo Finish Foundation Primer oil free izy ity. Izay ny tena mahatsara anazy. Angamba izay ny tena mahatsara anazy hoe manampy an'ilay izy amin'ny resaka teint zany. Fa ity zany manampy amin'ny fond de teint-nao mba andeha eo amin'ny tarehinao moramora kokoa zany dia ohatran'ilay teo ihany hoe mamevevean'ny tarehinao izy no miunifier zany hoe mampitovy ny loko-koditra rehetrarehetra. Dia manampy amin'ny maquillage mba ho tsaratsara kokoa ny fivoakany. Dia zay zany tena ataony. Dia kely fotsiny ozy izy, pisa izao izy kely fotsiny ny alaina fa somary
betsabetsaka ihany alako satria zao no tiako mora be menaka. Dia afanaiko amin'ny tanana ohatr'izao aloha le izy a. Dia tonga dia ataoko amin'ny santé aloha. Dia izay vao ataoko mivoaka mankaty ivelany. Reo zany reo etapy anankiroa reo zany tena mila atao indrindrindrindra fa rehefa te hanao maquillage amin'ny andro mafana zany ianao. Tsoriko aminareo marina fa za tsy mpanao primer zany mihitsy taloha satria nitarehako somary maina taloha, fa zao tena ilaiko be mihitsy le satria amin'le santé mora be menaka. Ok, dia ny ankoatr'izay au lieu raha ohatra ka hoe afaka, raha ohatra ka mety dia tsy fond de teint anaovana fa bébé crème na tinted moisturizer. Misy exemple vitsivitsy reto omeko anareo ohatra zao hoe Maybelline Dream Fresh BB Cream 18-in-1. Ity zao tena mandranoka be mihitsy, zany hoe mety tsara mihitsy ity amin'ny andro mafana satria maivana le izy, mandranoka tsara. Raha singa asehoko anareo kely, tsy mila potserina akory le torana misy anazy. Hitanareo mandranoka le izy fa kely dia mavita ngeza be. Iny zao tonga dia tarehako ray manontolo zao iny. Hitanareo manome couvrance ihany le izy fa tsy mazefatra be ohatran'ny fond de teint. Zay zao le Maybelline zao iny anankiray nasehoko iny exemple manaraka CoverGirl tia bébé crème ihany koa izy ity tinted moisturizer plus sunscreen ozy izy, zany hoe tinted moisturizer le izy fa misy sunscreen ihany koa. Ary tsy haiko ny antony antsoina izy hoe bébé crème raha izany satria tinted moisturizer ny tokony ho izy zany. Dia ohatr'izao indray ny fivoakan'ilay CoverGirl ohatran'ilay teo ihany kely dia kely iny koa. Dia ity maivamaivana kokoa noho ilay CoverGirl noho ilay Maybelline teo. Zay angamba maha hoe tinted moisturizer anazy. Dia ny fahatelo manaraka asehoko anareo dia ity ELF ity tinted moisturizer mihitsy izy ity. Dia ity misy zavatra hafa ao anaty, misy cucumber, misy vitamine A, C, sy E, dia misy aloe. Dia ity ny tena mandranoka indrindra, tena voasorana kely ohatran'izao fotsiny le izy dia mandranoka. Efa nasehoko anareo tamin'ny vidéo ihany ity raha tsy diso vidéo anankiray mahasamihafa ny bébé crème sy tinted moisturizer sy ny sisa. Hitanareo iny kely dia mandeha afaka mavita toerana be dia be. Izay indray zao le ELF zay. Ok, dia ny fahaefatra sady farany no asehoko amin'ny tarehako zany ho atondroko anareo mazava ho azy. Dia ity NYC smooth skin finish smooth skin fini parfait bébé crème 5-in-1 instant matte. Zay mihitsy tiavako an'ity le instant matte zay. Ity zany raha ohatra ka olona somary manana hoditra mifangarotra anako na manana hoditra be menaka zany dia mety tsara amin'ity instant matte ity. Ireto le anankitelo nasehoko reto ho an'ny hoditra rehetrarehetra izy ity, ho an'ny hoditra rehetrarehetra mety daholo fa ireto misy SPF, zay zany mila tadidinao misy SPF telo reto. Ity raha ity tsy misy. Manamaina ny tarehinao dia manakely ny ridas, ny fisehoan'ny ridas sy ny masonkoditra. Dia manome an'ilay effet somary bleury somary smooth tsara zany, manome effet tsara malefaka ny tarehinao. Izy manena ny fisehoan'ny ohatra hoe tasy sy ohatr'izany zany manena ozy izy fa tsy manafina akory, manena ny fisehoan'ireny tasy sy mony sy ohatr'izany ireny zany. Dia manazava ny tarehinao mba ho salama ny fivoakan'ny tarehinao. Ok, dia andeha ho alaiko le izy amin'ny tanako nanosorako anazy, efa ela tsy namanao an'ity, engany mbola lokoko le izy. Mitanao ohatr'izao somary mazevatezevatra izy ity.
engany mbola holokoko izany andrekako. De maquillage ataoko androany zany a maquillage somary maquillage andavanandro de tsy mila concealer sotry zany zany zahako androany a fa maquillage fetoko andavanandro no aseoko anareo. Efa fenan'le BB cream ny tanako roa de tsy afaka mitazona fitaratra tsony de zay ny ampiasaiko an'le caméra ho fitaratra fa miala tsiny. Neganega tsy de mampanina anareo loatra. De zay koa zany mahafinaritra an'le BB crème ny tananao de tonga de mahavita an'le izy. Fantako mantsy tsy ny olona rehetrarehetra no manana borosy indrindrindrindra fa vao manomboka manao maquillage tsy ny olona rehetra no manana borosy afaka ampiasaina maquillage ohatry zao. De tsy adino ny tenda mazava ho azy. Mahafinaritra an'le BB crème koa na de ohatrany hoe betsaka loatra raha napetraka ao tamin'ny tanana rehefa tamin'ny tarehy le izy de mora misenda ve ny filazana zany. De raha ohatra zao ianao ka hoe olona tsy de miraraha couvrance de izao de efa mety aminao le BB crème fa za koa ohatrany tsy de mety amiko le izy am'izao fa satria le izy maivana de mety tsara mihitsy ny manisy zavatra eo amboniny zany. De fanaoko andavanandro ihany ity satria fanaoko andavanandro ihany ity ampiasa an'ity palette avy Morphe ity za. Ny zavatra tena ilaiko ato anatin'ity de ilay mavomavo eto. Ito mavomavo eto zany no alaiko ataoko ambany masoko. Zay borosy fanaovanao ambany masonao mety daholo. Ty fotsiny zany ilaiko hoe anazavazavako kokoa ny ambany masoko. Na de tsy mampiasa concealer za. Mazava ho azy raha ohatra ka betsaka loatra de afaka asorina. Ok, de satria moa zany lasa efa fotsifotsy ny ambany maso de ilaiko asiana loko kely ny ambony. Zay ambony am'le borosy fotsiny ataoko aty ambony aty. Sy ny am'izao nite zany mazava ho azy. Iny koa manko manamaina an'le izy zany. Ok, de asiako bronzer ihany tarehako satria somary tsy de it doesn't complement each other. Ina filaza zany amin'ny teny malagasy. Anyways, ity loko ity no ampiasaiko. Ataoko bronzer le borosy ELF fanaoko ihany no ampiasaiko ELF small tapered brush. Le borosy anankiray nampiasaiko teo avy amin'ny Morphe de azonareo ihany le izy hoe tsisy anarany. Ok, de tiako marihana eto koa fa betsaka ny olona no tsy mampiasa BB crème akorany ary izy fa tonga de concealer no ampiasainy amin'ny tarehiny just manafinafina fotsiny ihany ny tokony afenina de asiana poudre ohatran'izany ihany. Azonao atao ihany koa zay fa tsy de mahazatra anazy zany zay de tsy ho ataoko androany. Fa araka an'le lazako tamin'ny voalohany hoe ny base na ny primer sy ny crème hydratante no tena zava-dehibe rehefa mafana ny andro. Ampiasa poudre ako. Ity zany ho an'ny olona ohatra maina tarehy tsy de voatery manampiasa an'ity tsony fa za koa mila mampiasa satria mila couvrance bebe kokoa. De ataoko amin'ny tarehako rehetra izay tsy nasiana an'le poudre mavomavo teo. Ok, de vita zay de ampiasa
setting spray tsika zay zany antony mbola nasiko poudre teo ambony satria ampiasa setting spray ihany ahako dia ny setting spray ilainao dia tena mila setting spray manome effet maty ianao satria raha izy moa tsy tsemboka rehefa tsemboka sy miaraka amin'le menaka mivoaka ny tena ratsy fa mila mampiasa setting spray zany ianao ty ampiasaiko ty avy amin'ny ULF makeup mist and set bandra-piandry an'iny maina asiako anareo poudre izay nampiasaiko teo stay matte avy amin'ny rimel efa tsy hita tsony le izy fa stay matte avy amin'ny rimel le izy alarana roapolo nude beige ny ULF nampiasaiko dia makeup mist and set tsy ilay duity na illuminaina fa izay fotsiny makeup mist and set adinoko na nisy pomety dia anao pomety zany zao ampiasa n'ity stippling brush ty fotsiny koa small stipple brush avy amin'ny ULF dia ity ULF le quad ity no ampiasaiko ity somary mafimafy ity somary mafimafy kely ohatrany paiso dia izy zany choix-nao avy hoe anisy highlighter ianao na tsy anisy za zany tsy anisy androany satria bon tsy dia mila highlighter ako amin'ny andro mafana fa zao zany ilay izy rehefa vita ohatrany hoe misy maquillage be ihany fa ianao zany mba tsy mampiasa tsy mahatsapa tena hoe mazevatra be loatra ny tarehanao fa somary maivana mihitsy zao ny tarehako nefa ilay couvrance mbola ao tsara dia hiditra amin'ny lokomena tsika fa sao dia adiloko ny lokomena ampiasa n'ity lokomena avy amin'ny Wet n Wild ty Maquillage no anarany zay angamba vita le look dia zao zany nefaran'le look ahoana fahitanareo anazy tianareo ve le satsy nafapoanao zay nangataka fe satsy dia zay zany zareo asaindrainy amin'ny androany araka ny lazaiko teo hoe ny tena tsy ambaratelo n'ity maquillage amin'ny andro mafana ty dia ny bazenao zany hoe ny primer anao sy ny crème hydratante dia misaotra betsaka anareo nijery video zay raha ohatra ka nahafinaritra anareo le video dia aza adino ny mamela j'aime anazy na pouce en l'air manampy ana be dia be tokoa zay mba ahafantarako hoe tianareo ty karazana video ity dia aza adino ihany koa ny misabone amin'ny chaîne cliquez eto amin'ny tarehako boribory eto ahafahanao manao an'izay fa dia manampy ana be dia be tokoa zany dia raha ohatra ka tianareo no mijery ny vlog fiainako isan'andro dia eto izay video zay dia eto indray kosa ny video manaraka miarahaba rehetrarehetra tavaverina sao matsara eto amin'ny chaîne i Michou ihany ty ity video ty dia nisy nangatany indro mihitsy le izy satria mbola tsy nataoko le video vao nanomboka ny taona satria nalatro tsara daholo mihitsy video rehetra nangatahnareo mbola misy video zay nangatahnareo mbola ho avy fa amana video manaraka mazava ho azy ny video androany dia ny maquillage ho an'ny andro mafana dia ho lazaiko anareo tsara mihitsy ny amin'ilay video fa tsy dia misy tsy ambaratelo be loatra afa-tsy ny base zany no tsy ambaratelo sy ny zavatra angamba hoe zavatra famarananao na ampiasanao mandritra ny tontolo andro rehefa vita ny maquillage nao zay fa dia raha ohatra ka linareo dia andao avy hatrany ary